nama daholo no sakafo amerikana anisany malaza be tsika de tsy ny fa ny mac and cheese na macaroni au fromage sakafo tena typiquement américain io ary tena matsiro zao nareo zany de efa mahay base raha ka nareo hoe ifindra any Amerika any na anao vacances any Amerika any amen be indrindra ho anareo zay mpanaraka ato mba tonga any nareo zany mba tsy varina iny tediavinareo fa efa mahay base sakafo américain kely nareo miala tia mamaty lolo mivoazainareo ery Tom Cruise zay voazainareo américain io bon tsy andrelitsika don't worry so we will take some ingredients on Google na hoe mbao tsika hitady ingrédient am Google akao mbola miraikidrakitra be lelako ty tsisy menaka zao monko zany de efa manao entraînement za mbola miraikidrakitra kely lelako mbola tsy ampy menaka tsy ampy formation manao entraînement ka misy mitondra Amerika akany anao vacances tsy haiko don't worry mila paty aloha zany tsika tonga de alaitsika eto vitsy zay ty jery cheddar craft hiteny etseny reny ny anahy tonga de alaiko eto après an'izay tady cheddar hafa tsika de hitady mozzarella de fromage type gruyère tsy nretraretra iny natao akely amin'iny fotsiny de fa mety ronono tsy adino ny anahy tonga de alaiko eto ronono 2 litre io de crème fraîche mora daholo reny produit teneniko anareo reny tsy lafo reny vitsy zay de hitady akotsika cuisse de poulet ny alaiko fa esoriko ny taolany avy eo ataotsika pané ohatra mazatra alefatsika angatsika so we are going to cook this macaroni na koa hoe andro macaroni ty tsika so de zay nareo fa niteny takeo za hoe andeha hitsangatsangana andeha hinambary andeha hisotro jus andro macaroni la teo dikan'izany ty panapato droty ny ilaina raha mahita we add some salt na koa hoe manisy sira kely tsika ohatra le mitantara blague reny de manisy sira fa ny tena gravy raha mandinika nareo de ny teny anglais sy ny fananam-bola tena mitovy mihitsy samy ao an-tsaina izy fa le mamoaka azy tena tantara be sady sarotra be zay indrindra na tonga nanteny ndao hianatra anglais de manaraka ho azy mivaravarana misokatra sy ny vola miditra atoroko toerana mafinaritra be sady efa anisany ancien indrindra nareo eto Madagasikara eto raha mbola hoe fianarana anglais zany de tsy izy zany fa Eli na koa Elay amin'ny teny anglais io anisany ancien raha mbola fampianarana langue étrangère eto amintsika eto indrindra ny anglais sady rapide no efficace za koa mba tiakatra kefany amizareo satria kato mamonjy ianao de efa mahavoafy base anglais amizareo sy izay rehetra ilaina momba ny anglais certificat habilité par l'état ianao raha ohatra ianao ikasy ivokany ivelany ampiasa niny diplôme anao iny de certificat équivalent B2 aza misalasala sota raiky fefa nanomboka ny inscription ary efa akaiky ny rentrée afaka manantona bronze reo isoraka ianao na mitsidika an'ity page ty efa io page zareo afaka misy mamaly anao tsy lafo ny frais d'inscription ary possible koa izy ataonao en 2 fois payé afaka manantona azy nareo miresaka aminazy ouvert be zareo ty ny tena mahafinaritra ho atsika zay mikasapiditra mpianatra de zao de efa zaro miteny anglais zazy de zao de efa formé eo ahay langue étrangère sy ny sisa fa ilainy io revo lehibe ilainy io base io zay indrindra no isin'ny Eli School na Ilay School manana école koa manko zareo moan'ny ankizy manomboka amin'ny préscolaire ka hatramin'ny secondaire aza misalasala manantona sy manao inscription secondaire io mbola misy place kely io raha tsy diso zay sur 100% vo tsara base ny zanakareo tafiditra ao indrindrandrindra en langue étrangère sy anglais indrindrandrindra zany rehetra zany de miaraka amin'ny mpampianatra eva zadra raha sy amin'ny traikefa na ho an'ny ankizy zanatsika io manomboka préscolaire ka hatramin'ny secondaire na ho an'ireo olon-dehibe zay hanao formation en langue étrangère araka efa lazaiko teo manana maiza zany Eli zany na Ilay efa ela nisiny zany io ny page ny Eli School na Ilay School raha antany information bebe kokoa nareo afaka manontany eo na manantona bronze reo any Ambatoroka misy mandray foana nareo any bon masaka ty paty ty vonotsika ny hafa soventsika amin'ny beurre manisy farine eo amin'ny 100 grammes etsika rononotsika ao izy ho levina anatin'le beurre alevantsika tsikelikely le ronono asitsika sira kely atao afo malefaka tsy adino poivre poudre gingembre épices naturelles daholo reny de noix de muscade rapetsika ao ohatr'zao zany noix de muscade zany sao de isy antany eo eny amin'ny mpivarotra épices eny etseny misy anazy daholo mampatsiro sakafo be io levantsika amin'ny fromage tsika cheddar tsy adino rapetsika izy iny de le crème fraîche de mozzarella tetitetehinao finoantsika ny hafa alefantsika amizay le paty sia
Eto izy de efa afaka hohanina na ampidirina anaty lafaoro fa ny anazy raiky roa. Le cheddar iny tena mac and cheese. Cheddar, mozzarella, de gruyère. Tsy maintsy ao reo fromage anankitelo reo. Pina poivre kely. De alefantsika anaty lafaoro efa nafanaina mialoha 200 degrés mandritra ny 5 minutes. Ny esoriko ny taolan'le akoho nalonako tongolo gasy, sauce soja, de poivre, de ataontsika pane amin'ny farine, atody, de aveo chapelure. Vita zay de endasitsika amizay atao afo malefaka. Asiana sauce barbecue kely. Oh, américain oa. Tonga de kaly américain. De afaka asianao paprika kely izy aveo. Tsy grataina macaroni ty hafa mihitsy ty. Ty mac and cheese ty américain be tsisy idirany amin'ny grataina ndray ary. Trop be ny tsiro. Raha américain de wow, it's delicious. Nefa karaha andafy. Nefa za mbola tsy tany andafy. Ty zany le sakafo mampahazo visa ty. Mapa bonne chance. Mihinana an'ity anao de mandeha any ambassade américaine any tonga de accepter visa anao. Héberger, nourri, loger.